ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso no masina dia mbola ampitomboina ao aminareo mandrakariva iray havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, noho ny fitahianao ary teraina sy ankalazaina omena voninahitra ianao noho ny hatsarahanao sy ny halehibiazanao. Hifonanay aminao ny tsy fahatanterahanay sy ny heloka nataonay izay nifanohitra tanteraka tamin'ny sitraponao hatramin'izay. Ankehitriny fanahinao masina ataovy ao anatinay, anendry ny lelanay, hanome sainanay, hitarika anay sy hampianatra anay amin'ny marina rehetra. Dia fanahinao masina no ampiteny ny mpanomponao hamaky sy hanambara ny hafatra avy amin'ny teninao Andriamanitra. Sokafy ny sain'ny mpiaino rehetra, sokafy ny sofiny ny mpiaino rehetra, ny fo amam-pana ny mpiaino rehetra ho afaka hiaino tsara sy afaka handray, afaka handinika ary hampihatra izay voalaza ny teninao amin'izao fiainana fandalovana izao. Ny anaranao Jesosy Kristy no entinay mangataka sy manonona izany mivavaka izany. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Arak'izany dia ny fandarana mpalaolao azy lalana tokony alehako no arahantsika izao. Andeha mbola ho vakiana ny tenin'Andriamanitra izay efa novakiana tamin'ny heriny dia ny voalaza amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara mivelona sy ny maty, noho ny amin'ny fisehony amin'ny fanjakany no nanarako anao mafy. Mitory ny teny, mahazo taona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mandrese lahatra, mamporosy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia hamono mpampianatra ho azy araka ny filany, ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Amen. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny efa niresahana manko indroa misesy dia niresantsika ilay hoe nahoana moa no tsy mety mino, tsy mety maka-toa ny olona amin'izao fotoana izao na dia miaino aza. Maro be ny antony mahatonga an'izany fa vitsivitsy amin'ireny ihany no resahantsika eto amin'ny fandarana satria tsy ho takatry ny saintsika avokoa ny zavatra rehetra fa izay tolotsaina avy amin'ny fanahy-masina no ambara. Ary mino fa betsaka ihany koa tsika no manan-kolazaina mikasika an'ireny, tahaka ny efa nambaran'ny namantsika sasany izay mandefa ny SMS hoe ka ohatran'izao, ohatran'izao no antony. Ka anisan'ny anankiray mahatonga ny olona tsy mety miaino izy fa tsy mety resy lahatra ary tsy mety maka-toa sy manatanteraka izay ambara ny tenin'Andriamanitra dia izao. Be dia be koa ankehitriny ireo karazana fiangonana sy karazana mpitondra fivavahana sy karazana fampianarana izay samy milaza izay tiany ho lazaina sy izay maharesy lahatra azy, dia samy mikaroka ny hevitra, samy mitady hevitra andresena lahatra ny olona hanaraka azy.
samy manao izay ambaboana ny fosiny saina mampanahan'ny olona anaraka azy ilay karazana fampianarana sy karazana fivavahana. Raha ho lazaina aminao ohatra, misy ohatra vitsivitsy reto izay lazaina hoe mampisaritaka ny sain'ny olona ka mahatonga ny olona mihanahana sy tsy mety raisy lahatra ary tsy hita izay ho arahana dia izao ohatra ny ady-hevitra mikasika ny nahafatesan'i Jesosy Kristy aza dia be dia be no miady-hevitra. Maty alarobia ve Jesosy Kristy sa maty azoma? Tsy ho resahako eto hoe iza ny marina na iza ny diso, fa anisany ny anankiray izay aloha hoe misy fampianarana milaza alarobia Jesosy Kristy no maty. Fa misy fampianarana anankiray koa milaza fa zoma Jesosy Kristy no maty. Dia misy ny olona mandre samy henony daholo ilay fampianarana hoe maty zoma maty alarobia Jesosy Kristy. Dia tsy hitan'izay hevitra iza moa izany no marina, hoe misy Jesosy samy hafa ve? Ary misy mity koa aza tena ohatr'izany tokoa anie, misy fiangonana milaza fa hafa ilay Jesosy izay hivavahantsika. Tonga dia teneniko aloha izaho hevintsika mivavaka amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izany ny anaran'ny fiangonana sy ny fotom-pinoana izay hivavahako. Dia izay mitovitovy amin'izany mivavaka amin'ny Jesosy Kristy na Jesosy, mety foana io, ilay zanak'Andriamanitra ilay nateraka tamin'ny alalan'i Maria Virjina dia avy eo maty dia nombona tamin'ny hazo fijaliana fa nitsakana tamin'ny maty. Izay izany ilay Jesosy izay hivavahako sy hivavahan'izay rehetra mitovitovy na tena mitovy firehana amin'izany. Fa io Jesosy io misy ny olona sasany milaza fa tsy zanak'Andriamanitra izany Jesosy izany fa mpaminany ihany. Misy no milaza fa tena olombelona izany Jesosy izany fa tsy Andriamanitra. Dia samy milaza, samy mandresy lahatra ny mpitondra fivavahana sy ny fiangonana. Dia sahirana ny olona, be dia be ny sahirana hoe iza no arahana amin'izany. Maro be ny karazana fampianarana ohatr'izany. Ary dia misy koa ny mampianatra mihitsy fa hatreo amin'ny testameta vaovao, izany hoe rehefa manomboka ny filazantsara dia hafa mihitsy ilay baiboly ampiasaina, fa tsy mitovy amin'ny baiboly izay ampiasaiko sy ianao izao miainao azao, sy ampiasainao izao miainao azao, satria ianao matoa ianao miaino radio Vaomasoa dia fantatro aloha izany fa mitovitovy na tena mitovy mihitsy aza ny firehana, ny fotom-pinoana, ny fombafomba izay hoentintsika manatanteraka ny fanompoam-bavahana sy ny fanompoana an'Andriamanitra, ary mitovy ny baiboly izay ampiasaina. Fa misy dia miteny mihitsy hoe manomboka eo amin'ny testameta vaovao tsy izy io baiboly io fa nisoratana, novainana sy mpanovana izay hifanaraka amin'ny filàna sy ny fieritreretan'ny olona tsirairay avy. Fa ny hatreo amin'ny testameta taloha izany hoe hatreo amin'ny Malaki, manomboka any amin'ny Genesisy ka hatreo amin'ny Malaki dia hoe tena io no tena izy. Ary izany koa mahatonga ny olona sasany tena hoe izay tena Andriamanitra, izay fitsipika izay didy rehetra taty amin'ny testameta vaovao dia tsisy, fa ilay didy fitsipika ilay ten'Andriamanitra izay any amin'ny testameta taloha ihany no izy. Iny ny tena ten'Andriamanitra hozy zareo satria iny no tena nambaran'ilay Jehovah Andriamanitra na tamin'ny nambaran'ny vatana na tamin'ny alalan'ny mpaminany. Fa ny atao aoriana izy dia efa zavatra namboamboarina, be dia be no mivoy an'izany. Ary dia misy ihany koa ny fampianarana ataon'ny fiangonana sasany izay manambara fitahiana, fahasoavana, misongadina sy mivaingana azo tsapain-tanana avy hatrany eto ambonin'ny tany, fa tsy hoe miandry ny fitahiana rahatr'izay na miandry ny fanjakana rahatr'izay vao isy izany fahatanterahany ten'Andriamanitra izany. Izany hoe misy izany fiangonana tena milaza fa rehefa mivavaka miaraka aminy ianao, rehefa resy lahatra amin'ny finoana izay ampianarina ianao
avy hatrany eo noho eo dia mahita fahagagana be dia be, dia mahita fitahiana be dia be. Azo daholo izay angatahana rehetra. Fa anisany anankiray lazaiko dia izao, ny antsika aloha hatreto izay voalaza ao amin'ny filazantsara dia izao: Jesosy Kristy no niteny an'izay, satria amin'ny maha-kristiana antsika dia Kristy izany no fototry ny finoantsika. Dia nambaran'ny Tompo Jesosy Kristy ilay fototry ny finoantsika dia izao: raha mitoetra ao aminareo ny teniko, raha miray amiko ianareo ka mitoetra aminareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona vao tonga aminareo izany. Izany hoe mialohan'ny azahoanao ny zavatra rehetra dia mila mitoetra ao anatinao aloha ny tenin'i Jesosy Kristy. Misy anefa fiangonana milaza fa diso ilay tenin'i Jesosy Kristy. Tsy ilaina ilay tenin'i Jesosy Kristy, fa ilay tena any amin'ny testamenta taloha no tena ilaina. Karazana fampianarana samihafa izay mifanohitra mahampitonga ny olona misalasala daholo izany. Ary indrindra indrindra moa, ho avy izao ny Pentekosta. Fa io Pentekosta io dia be no fampianarana lazain'ny olona fa diso izay ataontsika mikasika an'io. Fa ny fampianarana izay ataon'ny zareo mikasika ny Pentekosta no marina. Atao maromaro no nahatonga an'io Pentekosta io voalaza ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana sy ny tantaran'ny famonjena. Anisan'izany vitsivitsy no lazaiko fa maromaro izy, fa misy vitsivitsy lazaiko reto. Ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo atsiarovana ny Pentekosta izany. Ny fanaterana ny voaloham-bokatra na ny satabokatra tamin'ny andron'ny zanak'Israely Pentekosta izany. Ny nilatsahan'ny fanamasina tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa tonga ny Alahady Pentekosta izany. Ireo rehetra ireo izany anankitelo ohatra no lazaiko ireo, dia tokony samy azo lazaina sy azo ambara avokoa fa antony nahatonga ny Pentekosta. Fa hovain'ny olona ilay izy misy amin'ireo esorin'ny olona, tsiniavin'ny olona ny sasany amin'ireo, sasany no andrianiny sy indraindray sy asongadiny. Dia mahatonga ny olona koa sahirana mieritreritra hoe fa iza marina, inona marina izany no tena marina mikasika an'ity Pentekosta ity. Izany no zavatra mahatonga ny olona sahirana. Ka eo anatrehan'izany dia izao mila mijoro ny mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro tena fa kristianina mba hitory ny filazantsara. Jereo amin'izay ny ery amin'ny andininy fahadimy, eo amin'ny andininy fahadimy ery amin'ny tapany fahatelo: ataovy ny asan'ny evanjelistra, tanterao ny fanomponao. Izany evanjelistra izany dia mpitory filazantsara no dikan'izany. Mpanao evangelisation, mpitory ny filazantsara. Ka ny filazantsara ange ny ainga avy eo amin'ny Jesosy Kristy. Raha tsy nisy Jesosy Kristy dia tsy nisy filazantsara. Fa ny ainga avy eo amin'ny Jesosy Kristy io filazantsara io. Ary fototry ny fitoriana filazantsara dia fitoriana ny fitiavan-dehibe sy ny tantaran'ny fitiavana nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka izay no asaina torintsika izay filazantsara izay, manao an'izay asa fitoriana ny filazantsara izay no nanondrahana antsika. Ka itenenan'i Paoly an'i Timoty eto hoe ataovy ny asan'ny evanjelistra, tanterao ny fanomponao. Tsy tokony hisy hisalasala ny amin'ny fahamarinan'ny filazantsara ny kristianina rehetra, satria mazava tsara hoe izay mino toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy nanitaka ny zanany amin'izao tontolo izao, namelaka izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Izany hoe izay mino an'io filazantsara io izany aloha hatreto, raha ny fotom-pinoana kristianina izay mifototra amin'ny filazantsara dia izao: izay mino io filazantsara io, izay mino io fitiavan'Andriamanitra naseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy io, izay no vonjena. Ka izay no tsy maintsy ampitaina, tsy maintsy ampianarina ny olona rehetra, tsy maintsy lazaina ny marina ary lazaina mahitsy sy mivantana. Ary tsy tokony hisy fifampirarahana amin'izany fitoriana filazantsara izany, fa ny zavatra tena tadiavin'ny olona amin'izao manko dia izao: fampianarana misy fifampirarahana. Mitady marimaritra iraisana na mitady elanelam-panahy. Raha ame ohatra anankiray dia izao, raha ny tian'ny olona amin'izao fotoana izao dia izao: sady afaka
mivavaka saoma tsara amin'Andriamanitra sy tena mino an'i Jesoa Kristy izy no afaka manompo sampy. Satria hoe mihany tenany izy ny fieritreretany azy. Ary amorona ny olona hoe Andriamanitra tsy mihaza, tsy mihany tenany. Heveriny fa miaro ny tenany izy. Kanefa mazava tsara ny tenen'i Jesoa Kristy fa izay te havonjiny eny dia havery azy, ary izay mahavery azy no ahazo azy. Misy ny olona mieritreritra fa azo atao tsara ny mivavaka amin'Andriamanitra fa azo atao koa ny mivavaka amin'andriamanitra hafa na manompo sampy. Izany no tadiavin'ny olona fampianarana ho atao izany. Ary ny tiany olona dia izao, tiany ny mpitoro filazantsara, tiany ny mpitandrina, tiany ny mpanompon'Andriamanitra hiteny aminy fa fanajana ray aman-dreny sy fitiavana ray aman-dreny ny fianakaviana. Sy ny fianakaviana ny fanatanterahana, ny filalaovana ratsy amin'ny famadihana, ny filalaovana razana, ny fibatabatana, fampandihizana razana, ny famonosana lamba ny razana, fanaovana fety aman-danonana amin'ny alalan'ireny. Heverin'ny olona fa izany ny zavatra mety, izany dia izany ny zavatra tadiavin'ny olona. Zavatra azo hifampirarana sy afaka hitadiavana marimaritra iraisana hoe azo atao izy roa miaraka. Ary ny olona sasany ary dia misy miteny amin'izao fiainana izao hoe ny tenin'Andriamanitra manko dia izao hoe aza mijangajanga. Fa ny olona sasany dia mieritreritra hoe ka raha samy olona samy tsy manambady kosa ve no miaraka? Maninona moa izany satria samy tsy manambady? Dia misy ny olona tena manao an'izany mihitsy hoe samy tsy manambady dia na samy kristianina aza. Mieritra ny tena fa kristianina izy amin'izany dia manao fiainana mifanohitra amin'ny filazantsara amin'ny alalan'izany hoe fijangajangana, fiarahan'olona roa tsy mpivady izany. Izany ny zavatra eritreretin'ny olona matetika. Ary izany ihany koa ny zava-misy matetika dia izao, heverin'ny olona fa na dia kristianina azy izy dia tsara ny manao ny fanaon'ny olona sy mifankazatra sy mifandray tsara amin'ny olona rehetra ihany. Dia na mifoka-sigara ny mpiara-monina aminy, na misotro toaka ny fianakaviana, inona toetra ratsy izay atao mitranga ao anatin'ilay fianakaviana dia raha tsy manao an'izany, raha tsy manaraka an'izany, raha tsy miombona amin'izany dia hoe misitaka na miala amin'ny fianakaviana no fieritreretany azy. Dia lasa manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ao anatin'izany satria heveriny fa izany no tsy misara mianakavy sy tsy miala amin'ny mpianakavy. Fa mazava tsara ny tenen'i Jesoa Kristy ny ten'Andriamanitra izay voalaza ny Romanina 12 hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana anao sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Sy ny voalaza any amin'ny Jaona voalohany hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ka reny fotom-pisainana sy foto-kevitra maro samihafa izay tadiavin'ny olona ireny dia izao mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Te hampiseho hoe mamy ny antsy finy roa, nefa tsy mety izany fa ianao na ianao miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia izay lalana miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra no tadiavinao sy iainanao sy izoranao. Na ianao tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mandeha amin'izay tianao aleha, miaina amin'izay tianao hiainana, malalaka amin'ny zavatra rehetra ianao, tsisy bedy, tsisy mandrara, tsisy miteny. Ka dia mila mandinika tsara ny tsirairay avy fa na be dia be aza ny olona miaino ka tsy manatanteraka, rehefa tsy manatanteraka izay no henoina dia very maina foana ireny. Tadio tsara ilay fanoharana nataon'i Jesoa Kristy mikasika ilay karazan-tany efatra. Rehefa tsy latsapaka ao anatinao ny tenin'Andriamanitra ka tsy hainanao dia mitovy an'ilay tany marivo nofo ao ambony vato lampy. Rehefa tsy latsapaka ao anatinao
Ny tenin'Andriamanitra fa mbola zao fiainana zao ihany no tena mahamaika anao izay azahoana tombontsoa, izay azahoana fafinaretana. Amin'izao fiainana izao ihany no tena mahamaika anao dia mitovy amin'ilay voagejan'ny tsilo. Ny voa izay afafy aminao, ny teny izay afafy aminao dia tsy hanan-kery aminao. Tahaka ilay teny amoron-dalana izay maniry dia tsy haingoha amin'ny voro-manidina. Fa raha ohatra ka tena liana, tena resy lahatra, hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ka tena manaraka izay ambarany tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ilay karazan-tany efatra izay lonaka. Tena mandray tsara ny voana izay nafafy ary tena maniry ilay voana afafy dia nahitana vokatra avy zato eny arivo. Araka izay tian'ny Tompo hampamokarana azy. Ka ny anjarantsika mpitoro filazantsara mpanompon'Andriamanitra dia izao: mitory ny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, na amin'ny toerana manao ahoana na amin'ny toerana manao ahoana, na amin'ny karazan'olona sarangan'olona toy inona na amin'ny sarangan'olona toy inona. Manao ny asa fitoriana ny filazantsara, manao ny asan'ny evanjelistra. Izay no ataontsika izay. Ary raha resy lahatra ianao fa manana anjara fanompoana amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, tanterao ny fanompoanao. Fa raha manana anjara fanompoana ianao kanefa tsy manatanteraka dia tsisy dikany izany anjara fanompoanao izany. Ny zavatra kendrena dia ny fitoriana ny filazantsara hoe mandre miaino sy mandre ny olona rehetra. Satria izay ny zavatra nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe hotoriana amin'izao tontolo izao, hotoriana amin'ny firenena rehetra. Ny filazantsarany'ity fanjakana ity vao tonga amin'ny farany. Ka raha tsy misy mitory izany ny filazantsara dia mazava ho azy fa tsy ho tonga amin'ny farany. Nefa ity fiainana ity efa miratsy foana, dia ny ratsy foana ve no velan-jaka. Raha dinihana tsara anie no marina ilay fanamarian'ny namantsika hoe arakaraka ny tombon'ny fiangonana, ny tombon'ny mpitoro filazantsara sy mpitondra fivavahana ohatran'ny vao maika, mahatonga ny olona mihamafy fo, mihamadim-po, mety tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa dia ohatr'izany mihitsy anie, ny fisian'ny savony hanasana ny lamba tsy mahasakana ny lamba tsy haloto. Fa noho ny fahafantarana fa tsy maintsy haloto ny lamba dia vidiana ny savony, omanina ny savony, hanasana izay maloto. Ka tahaka izany io, noho ny fahafantarana ny faharatsian'izao tontolo izao, ny fahotan'izao tontolo izao, no nandefasan'Andriamanitra an'i Jesoa Kristy hamonjy izao tontolo izao. Dia noho izany fitombohan'ny faharatsiana sy ny fahadalàna, ny karazana fahavetavetana maro samihafa, ny toetra ratsy maro samihafa izany indrindra no vao maika hamporisihana, hanirahana, hanendrena ny mpitoro filazantsara ka hantarana ny sehatra maro samihafa mba hahafahana mitory izany filazantsara izany. Tokony hiandiny tena ny mpitoro filazantsara rehetra hoe mahavita manatanteraka izany anjara fanompoana izany tokoa ve, araka izay nanendrena azy sy nandrahana azy. Sa misy ny manao alasafay? Fa raha manao alasafay ianao dia verimaina izay nataonao. Tsisy dikany tokony nanaovanao ny asan'Andriamanitra raha ohatra ka ataonao alasafay izy. Fa tsy maintsy ataonao amin'ny fo sy amin'ny fitiavana, amin'ny sainao, fonao rehetra, ny herinao rehetra izany fitoriana filazantsara izany. Satria ho tsaraina araka ny asany avy ny olona rehetra. Ka Jesoa Kristy no hiteny raha ohatra ka mahatanteraka ianao iry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Taddio tsara fa rehefa nozaraina ny talenta maro samihafa, nanana talenta iray fa nalevina,
nahazo tsiny. Nanana talenta 5 ka nampiasa azy nahazo tombony 5, nahazo fankasitrahana, mandray valim-pity avy amin'Andriamanitra. Ka izay anjara fanomponao tsy tokony miemotra anao izay zava-misy, tsy tokony hakivy anao izay zava-misy, fa tokony vao mainka hamprisika anao miasa mafimafy kokoa sy anao bebe kokoa. Tena raha mahafantatra tena sarotra ilay fiainana. Ny hoentin'ny manana izany fitoriana filazantsara izany tsy moramora. Ianao ilay mitory filazantsara mbola tsy misy miraharaha, mbola tsisy mihaino, mbola tsisy manan-tanteraka izay ambaranao. Fa na izany na tsy izany mila miezaka hatrany isika manao ny asan'Andriamanitra sy manan-tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny hafatra ho antsika amin'ity anio ity. Hivavaka isika. Isaoranay anao Jesosy ny fotoana izay nomenao anay androany, na hahafahanay nandinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Misaotra noho ny tolotsainany amin'izay nambara, satria mino izay fa ianao Jesosy Kristy no manolotra ny saina hoentina milaza sy manambara amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Izay ambarany dia tafalatsaka ao anatin'ny fony tsirairay avy izay niheno, ary ho resy lahatra natanteraka izay ambaran'ny teninao rehetra ny mpihaino ity onjam-peo ity, dia ho resy lahatra hanambara amin'ny hafa ihany koa. Mangataka izay ny hitahinao ny tsirairay avy sy hanambinanao ny tsirairay avy amin'ny asa fivelomana, ahafahana manatanteraka ny didy sy andraikitra maro samihafa sy ny famelomana ny tena sy ny ankohonana, ka dia ataonao hafa amin'ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, mba tsy ho afa-baraka na homenatra ny mpanomponao rehetra. Mametraka ny fiainan'ny tsirairay avy eo ambanin'ny fiahinao hatramin'izay, ary dia ho zanaky ny fiadananao ny mpihaino ity onjam-peo ity na aiza misy azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy anaovanay sy angatahanay izany vavakay izany. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-tsain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.